Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Anio sabata 12 volana janoary 2024. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika androany indray dia ao amin'ny Jaona 4:20 andininy 1 ka hatramin'ny 30. Ny lalana makany amin'iray. Ry havana, efa mba nitadiavintsika ve izany lalana makany amin'iray izany? Efa mba nangetaheta andeha amin'izany lalana izany ve isika? Hoy Jesosy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Ka moa va mba nangetaheta izany tsika? Tsy reraka Jesosy ny miantso antsika fa dia miverena aingana aminy, fa mbola eo izy hitantana ny diantsika. Ovakitsika ary ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mangororo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ianareo ary minoa ahy koa. Ao amin'ny trano raiko misy fonenana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko. Ary izay misy ahy no hisy anareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana ny ahafantarana ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nafantatra ianareo dia nafantatra ny raiko koa. Ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, Tompoko, asehoy anay ny ray dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay ely izay no efa niterako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny ray. Koa ahoana ny tenenanareo hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amin'ny fahefan'ny tenako ny lazako izany, fa ny ray mitoetra ato anatiko no manao ny asa. Minoa ahy fa izao ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia minoa ahy noho ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay minoa ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria izao makany aminy amin'ny ray. Ary na inona no angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray ao amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izao angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy hain'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy hamela anareo kamboty aho, hankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita ahy intsony izao tontolo izao. Fa ianareo no hahita ahy satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny raiko ary ianareo dia ato amiko ary izao ao aminareo. Izay manana izany dia izy no tia ahy ary izay tia ahy no tia ny raiko ary izao ho tia azy ka hiseho aminy. Hoy Jodasy tsy Iskariota taminy, Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Dia namaly azy Jesosy hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy ary akao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy hitandrina ny teniko. Ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irain'ny ray amin'ny anarako.
Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy taka ny famen'izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Aza mangorohoro na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa nilaza taminareo aho hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ao faly satria mankany amin'ny iray aho, fa ny iray dia lehibe noho izao. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho, dia ny tsy mbola tonga izany mba hinoanareo rehefa tonga. Tsy hilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrian'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatr' izao tontolo izao fa tiako ny iray, ary arak'izay nandidiny iray ahy dia izany no ataoko. Nitsangana, andeha isika hiala eto.